Mahafinaritra nareo mandritra ity herinandro ity ary ilay tantara mitondra lohateny hoe dia kapoky ny fiainana. Tantara nosoratany Ajarandriamanalomanana. Nahenonao ny feon'ny Sarbidy Stella, Andoramanantsoa ary Ravaka Antsanyony niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandri. Nandray feo Mirana, tompon'andraikitra sy mpanadontosa Ajarandri. Andro 15 sady farana. Fa iza zany ry Nestor mitondra nata ty? Za reny ny batanao rehefa tsy natsiary tena tao an-trano ianao a. Avy an-trano dia tany amin'ilay dokotera fandehananao iny no tao anatin'ny saiko voalohany. Ary zareo ndray avy eo no nandefanao tetỳ amin'ny hopitaly. Ay, fa naninona hony ary Nestor a? Dia nakaiza ny zanako efa hita? Ka aza mieritreritra n'izany aloha vao maika mandreraka anao nge zany madame. Ka mila fantariko ny mahasoary Nestor a. Makitsangana eto andeha hitady any soary zanako. Dia ho teneniko azy ary ve izy nefa ty tena mbola tsy salama mihitsy. Ny dokotera rehefa nanafatra anao hoe aleo tsy tahitairina mihitsy izy fa ampiverina ny kriziny indray zany. Zany fony efa feno rano zany zao tena atahoranako. Ahoana re? Fa atolozanao mivandravandra fotsiny ry Nestor a. Inona ho aza ny aretiko zany dia aizy soary? Soary aloha mbola tsy ao an-trano efa niantso fotsiny zareo polisy hoe efa manao nezaka rehetra hono zareo. Fa mba nakaiza ary ianao ry zanako. Dia satrinao ve ny ampitondra hirifiriny reninao ohatr'izao Aza manao ohatran'izao rery madame beby a. Zao nge nefa saika tsy nilazako ny ninona taminao teo tena tsy mety marina. Nestor Tsy mety moa zao aleo handatsaka ny ranomasoko fa malahelo loatra ny fiainako. Okizay re a. Aza matahotra ianao fa tsy maintsy mbola hivirinao ihany izy rehefa aleon'ny filibana ny vilany ihany. Ka raha maninona ny zanako ry Nestor a. Efa miezaka be reny polisy a. Tsy mahatoky an'izany efa manampy daholo koa ary ny olona mahafantatra antsika rehetrako. Fa andeha hitady kely an'irety fanafody reto aloha za madame beby a. Tsy nisy tato amin'ny farmasia reto mantsy de tsy maintsy hitadiavina ny ivelaniko. Fa taiza zany ianao no nahita vola? Dia iza no nanampy anao? Zay tahiry keliko tao reny netiko tao aloha. Za ihany aloha atretiny nety fa efa niantso an'le rahavavinao iny ihany ateo de nilaza ho avy eo izy. Mety efa any an-dalana ary izy zaiko. Ay kosa? Tena olon'Andriamanitra mihitsy ianao ty ry Nestor ka misaotra betsaka re. Sy asalama tsara anao re atao ry madame beby a. Raha mbola eto koa de tsy amela rery anao zany. Fa vetivety aloha efa ho avy eo mantsy ny dokotera amin'ity fanafody tiako. Nestor a. Nestor. Zay. Andraso aloha miverena vetivety aloha ianao. Fa misy inona madame beby? Rehefa hita soamatsara soary na miverina ao an-trano de ahoana madame? Dia lasa ho azy ty zavatra teneniko anao ty. Sarinjaka sa betra ndrery ato amin'ity hotely ty fotsiny de izy tsy hita maraina mandraparivo ny andro. Milaza fa mbola sahirana mamoaka entana any am-poro anony. Ato nefa tsisy ataony mangatsiaka be. Ary maninona tokoa moa zany zay no afona no mipetraka. Maninona ny tsy tonga de tany amin'izany fianakaviany fantany aty Atsirabe zany. Sao ty sady rano efa ny hotely ato fotsiny ny vola sady tsy afaka manao izay tiana atao. Leo be mipetraka ato ka aleo mivoaka kely any tsena kely any aloha.
ry robe anaty mangazay ry izany a. Sa tonga dia miaraka amin'ny gants poketra ary kiraro mihitsy ana izany. Na ny haingony ary tonga dia mamoaka an'ilay hoe princesse tadiaviko mihitsy. Andraso hoe pita dia ho jereko io. Inona moa mamaika hiverina any amin'ny hotely io. Aleoko mandany andro atiana dia tsy vity ary aloha. Fa tsy fiaranjaka vety. Ie, tena izy. Fa manino eto. Zany hoe mety etỳ amin'ny manodidina ety izany izy. Aleo hijery amin'ity akanjo ity aloha e. Tsy ho hitako ihany ve izy rehefa miverina eo. Be olona koa ato izany a. Reto olona reto moa izany dia hanao mariazy daholo. Mahafinaritra kosa reto mijery azoko. Sady amin'izay indray kopla daholo ny mandeha aty. Ary esa moa ilay robe saika ho jereko teo. Ay, rikay. Fa tsy njaka ve io? Inona ny antony hijeren'ny robe ato? Mety tianao surprise amiko angamba izy. Zany afaliako marina. Tena akavady ahy zany nzaka malalako. Ary mba tonga dia mitovy eritreritra amiko kosa izy a. Le tiako mihitsy ho jereny io. Aleo tsy ho kotabaisiko fa avelako ahita an'izay safidiny io aloha vao atoniko. Andriamanitro. Fa izy ny vehivavy tonga tena nanantona anjaka iny. Ary to mifanoroka fa izy io e. Sany hoe ho an'io vehivavy io ne zany le robe. Falifaly sy mitsinjatsinjaka ery izy sady manoronoroka anjaka. Trasy fahita vehivavy tsara reto androany. Tsy manaiky moramora an'izao koa soary a. Fa sao dia sy mpamitapy ary ty e. Ety Masimbahoaka ety ny manangana aty. Fa izy io ronjaka. Dia marina ve izany teneniny izany e? Inona koa ary ny raharaha indry an'izay teneniny ihany e. Ampidiro amin'ny ilany havia dia avoay amin'ny ilany havanana. Njaka, dia sahanao ve no nanao an'izao amiko e? Sahanao no nanitsakitsaka dia ataonao tsinitsinina koa reto masony ravavaviko. Fa tsy henonao ve izay zavatra nyteneniko teo e? Tsy mahafantatra anao aho. Ary tsy misy idirako amin'izay resaka nataonao teo. Njaka, ianao angeny namoizako ny trano no nenako sy ny reniny teraka e. No ianao no nandazako ny momba rehetra. Ny fitiavako anao sy ny tokony menao any tsy ny rarahiko ny tendreniko. Dia sao nanaovanao aho? Aza tesitra ary kiala raha ataoko hoe adala. Dia mba mandinika alohan'ny hanaovana zavatra na handraisana décision e. Fa izy io Njaka, fa izy io. Odry, ndry mihitsy ny tonga amin'ilay hoe manana ny olona tsy manana ka ny tompom-bady no afarana. Marenina ao ndry e. Sarikala natsoina hoe Sandra. Oay, diso a, Madame Njaka mantsy e. Madame Njaka afaka valo amby 700 ora. Marina ve zany Njaka? Tao tsy miteny ianao fa mitsikitsiky fotsiny eo e. Ka inona tsony moa no lazaiko eo e. Efa izay nytenenin'ny Sandra anao teo izay. Izy no vadiko ry soary. Efa 2 taona teo izay niaraka. Tena ninona ny namitaka ianao? Dia tsy tsapanao akory ve fa tena nitianao ne zahay. Soary nanalazy fotsiny ngetsika e. Tsy faniny ianao. Tsy nieritreretiko mihitsy niaraka aminao mandrakizay zany. Tsy faniny ianao e, tsy matahotra an'Andriamanitra. Hoentinao nitonatona taty Tsirabe fotsiny akay. Koa raha tsy nanery andrisiko. Sanary kiala rehefa molamola loatra manono fiatoandro. Sady ianao angery soary nisisika hiaraka amiko taty. Afaka manao an'izay tiatsika hozy izy ianao. Dia nanaiky aho. Tsy vanina. Mpamadika, mpamitaka, mpanitsakitsaka, matesa fanganana ianao Njaka. Ny vadiko aza mba hosonina kely a. Sao dia akapoko etsy amin'ny rindrina etsy ny lokeliny ity. Aza manala barapatana amin'izany Sandra. Andao andeha dia rarivana indray tsika miverina manao ny commande ny robinao aty. Enare, mba dia rasony ianareo. Sanao dala. Zay mihitsy ny fahendrena.
ary mahaiza mitandrina amin'ny manaraka e. Ndry ohatr'izao ve dia ho atakalo ny zaka ny vady aman-janana. Hitandry io kiboka io, io ny zanakay voalohany. Andray sy mpamitonatonana tsy. Misaotra sy soary dia mirary anao hita ny tena sazanao koa. Oay, saika adiniko, mbola tsy voalony fa ny hotely mipetrahantsika. Zay fa velomy soary. Zay vita daholo zay ny fandaminana ato fa aleo amin'izay hiverina any amin'ny hopitaly. Efa any daholo koa ngamba zay fianakaviana. Saika adiniko, tsy maintsy mitondra vola akay. Ary ohatra misy olona nge eo am-bavahady eo zany. Iza tokoa ny olona tonga aty amin'izao? Sa mety fianakaviana madamy bebe angamba? Mety tsy mare hoe any amin'ny hopitaly zaiko. Aleo voaiko dia ampandrosony e. Sitra ny ahy miandry trano mandrapiverina ko. Soary, fa taiza ianao? Nestor, nofitahany ary Nestor. Efa manambadika ny zaka. Andray, tonga dia ny fihininy ary tena ontsany alahelo mihitsy nge soary zany. Mampalahelo indray dia iziko. Voadaka an'le bandy iny tany zany raha azoko tsara. Ka tsy laitra tenenina mihitsy moko. Aleo aloha tsy ho latsaina fa mahazo ato trano arany ity zao efa tsy ho hitako tsony zay ilazana azy aminy. Fonary Nestor, mamelava fantatro fa efa niezaka ny teny ihany aloha nefa tsy andrara iko fa nalikaiko. Okzay ry soary rehefa tsapanao sy nanenenanao ny zavatra nataonao dia tsara zay. Ampitandrimanao amin'ny hoavanao any oriny zany. Misaotra Nestor. Ary midraso aloha zaho any an-trano fa tia hita mama mafy mihitsy aonga izy sa nandeha niasa. Nefa matahotra indray ka mbola andray avy sa hoe izy ry Nestor. Eny rariny raha mbola ho tezitra izy ary anasazy afaran'izay mafy mihitsy aza. Saky tsy maintsy miresaka aminy na mela isina tsy ho any an-trano fa mbola tohizantsika izay resaka izay rehefa avy eo. Ndraso aloha soary soary. Ahoana rehefa avy eo fa aleo aloha zaho any maman. Soary mijereny ianao fa tsy ao izy. Tsy ao? Ie. Fa aiza? Nestor, fa nakaiza maman sa lasa any ambanivohitra ve? Nestor, fa nakaiza ho ahy izy? Tsy ao izy ry soary fa any amin'ny hopitaly. Maninona tsara? Any amin'ny hopitaly. Any amin'ny hopitaly? Ee. Fa naninona maman? Naninona maman? Nestor efa nanao ny fialananenina ny fianakaviana sy ny dokotera. Saingy tsy voatazona tsony ny madame Jebe ry soary. Nestor fa inona re ty lazainao aza mianiany kosa re maty ve ny reniko? Anianiko mahaiza mionona ry soary. Tsy mariny zany. Efa nanao zay mety rehetra zay fa zay ngamba ny lahatra Andriamanitra. Tsy mariny zany. Tsy mariny zany Nestor. Erezy. Maman, dia tsy nandray mifona akory ve anao dia lasa? Maman, mifona re zay. Mahereza ho tsy mino an'izany Efa vita ny fandevenana ry soary Vitantsika daholo ny adidy tokony natao tamin'ny ratompoko vavy. Misy resaka kely mba saika ho resahako aminao vetivety raha manana fotoana kely ianao. Ie, tsy maninona ka. Efa lasa daholo koa nge ny vahiny rehetra. Hoentina resaka fa mihaino ry Nestor. Tsy izany ry soary fa tsy hoe mamofo tamandry aho na tia mendrifendro anao fa talohany nandaozany reninao atsika mantsy dia nisy afatra navelany ho anao napetrany aty amiko. Zany ve? Ie. Dia inona no nafarany anao ka? Zaho ary ka heno tsara. Mihaino anao
Ilazao ilay zanako vavitokana ary Nestor fa tiako loatra izy tsy foiko ary raha mbola ilana ny koa zany tambo amin'ny fiverenany any an-trano dia tsy maninona fa azo esorina amiko izany. Teneno azy tsara fa tsy adalana akory ny nataony fa anta tsy voafesendra nandalo fotsiny. Ataovy tonga tsara ny aminy fa maman hoe maman diso, maman tsy naintaizanao fa nampanara-poanao tamin'izay rehetra nilainao. Noho izany dia maman ny babisizaka ny sazy rehetra tokony omeny anao. Mahaiza mitondra tena hoe ary sololavo ahy amindra dia farany afaro izy fa mamela azy ary miandry azy any amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Zay Nestor aza misy adinareo afatra. Oksery Nestor mandratra foko loatra izany, malahelo loatra ny reniko. Eny, fa na izany ary tsy maintsy nilazaiko anao satria afatry ny maty. Misaotra Nestor. Eny ary vitsy izay ny tokony nataoko rehetra soary tafitako ny afatra. Ataoko ngamba fa tonga ny fotoana. Fotoana? Ie, fotoana tsy maintsy isarahantsika amin'izay. Nestor, fa hoaiza ianao? Andeha ary soary. Andeha? Ie, andeha hiverina ny an-tanindrazanay hiezaka ny amboly sy anabe voany tany. Dia vitanao very Nestor ny amelana rereto vitanao ny andao an'ity trano ity. Ka tsy maintsy mandeha ary soary. Ary sao dia ny afatampoka kosa ary ny tadiavinao. Sa tianao ny andoliako eto anoloanao hoe tsy hitalaoko ny hijanonanao? Tsy maninona fa ataoko raha izay no mba hampiova hevitra anao Tsy mitsangana ianao fa aza manao an'izao. Mba mijery no avy koa ngezary soary dia tsy avelanao ve? Fa tsy soavy afaka oronao ngara eto ka. Sa tsy tia andray Nestor? Fa nga ny farana teo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe dia kapoky ny fiainana. Tantara nosoratan'ny Ajarandriamanalimanana. Lahenonao ny feon'ny Sarbidy Stella, Andoramanantsoa ary Ravakansanyony niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandria. Nandray feo Mirana, tompon'andraikitra sy mpanatontosa i Ajarandria.